fahasivy farany vahaolana momba ny resaka jirama. Rahantsika mahita moa zany fa tena mijaly tanteraka atsika amin'izao fotoana izao resaka jiramaty. Ary be dia be ilay resaka jirama amin'izao fotoana izao tena délestage manerana ny nosy, ary maro ny vahoaka mitaraina momba ny resaka délestage ity. Dia izaho nefa mahita solution an'izay zavatra izay, satria izaho nomeny Jesosy Kristy toro-tsaina momba ny resaka fanavaotam-pirenena momba an'izay. Satria misy fotoana moa Jesosy niteny tamiko hoe io nge Jesosy raha ohatra ka ataonao balazy ireo renirano gazabo ireo, reo ahafahana mahazo herinaratra tena matanjaka be zany. Zany hoe misy zany solution momba ny resaka jiro sy rano, fa tsika mihitsy zany nampijaly tena. Dia izy koa moa zany mety sanany resaka fahatrana rehefa mandinika aho zany. Ka manana vahaolana zany tsika amin'ny resaka fanjakam-pisoa momba ny jirama. Ka rehefa miorina eto Madagasikara zany io fanjakam-pisoa io dia ho lasa hanakarena fara-tampony tsika. Dia ampilisy n'izay zany jirama tsy ho tapaka intsony fa atao jirama tokana zany, izany hoe manerana ny nosy zany. Dia tsy ho ela zany dia tsisy intsony délestage, tsisy intsony fatapatapahan-jiro, ary ny jiro ampiasaintsika dia jiro malagasy fa tsy jiro any vazaha, fa antsika mihitsy ilay izy, orinasantsika ary antsika. Ary rehefa mijoro eto fanjakam-pisoana io zany dia ho avotra tsika, lasa première puissance mondiale tsika, hanakarena fara-tampony maneran-tany tsika, ary lasa tany paradiso. Amiko aloha zany tena resy lavitra amin'ity fanjakana hoentin'i Jesosy ity. Ka raha tonga zany ny propagandin'i Jesosy Kristy hoe fidio Jesosy filoha Madagasikara dia fidio izy. Ary manentana anao koa hifidy an'i Jesosy fa tena vahaolana lehibe ity fanjakan'i Jesosy ity. Makasitraka anao zany handray anjara amin'ny fifidianana an'i Jesosy. Misaotra tompoko ny raharahatra.